faly miarabanao indray manaraka ny météo-tsika raha ny tamin'ity androany ity aloha dia tava voakan-dranomasina tamin'ny maraina teo zany nisy isan-draona napetraka ilay na navelan'ilay rivo-doza Jasmine moa zany ny hitantsika amin'ny sary zao dia efa fandray amin'ity rindron-draona atao atsimo antsinanan'i Madagasikara ity zany hoe efa tsisy fiantraikany mihitsy zany raha ny momba ny rivo-doza iny fa maha-rindron-draona kosa nyity tangoron-draona hitantsika atao atsimo antsinanan'i Madagasikara ity dia somary mbola mahazo vahana aloha zany ny tandrivon-draona ho an'ny tany sasany tamin'ity androany ity taorian'ny fandalovana nefa dia somary nahazo vahana indray ny tsioka atsimo ary somary matanjatanjaka izay amin'iny morontsiraka atsimon'ny nosy iny pakatra any amin'ny morontsiraky ny maintorano any zay torak'izay koa ny aty amin'ny ilany atsinanany nosy vokatry tsioka atsimo zay hatrany dia somary mafy zany rivotra misy ny fampitandremana noho ny mafin-drivotra araka zany ho an'ny morontsiraka atsimo sy ny aty amin'ny morontsiraka atsimo antsinanany nosy manoloan'izay ihany koa dia misy ny alondrano miaraka amin'ireo rivotra ireo zany misy ihany koa araka zany ny fampitandremana mahakasika an'izay avina alondrano zay ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy sy ny any amin'ny tapany atsimo ary koa ny ilany andrefany Madagasikara iny zany angaviana ny mpampiasa ranomasina sy ireo mponina rehetra manodidina ny morontsiraka zany mba hanaraka ireo toromarika omeny manam-pahefana eny fotony isoroantsika ny loza mety hitranga sanatria zany ao anatin'izay atao anatin'ny telo andro kosa dia manjaka izay tsioka avy any atsimo zay amin'ny ankapobeny fa saingy maimaina zany ny andro indrindra ho an'ny avoatany aloha misy ihany ny tandrivon-draona na ny orana malefaka mety mandalo any amin'ny morontsiraka toy izao ny toetrandrontsika ro an'ny rapiso vao maraina dia misy an'izay tandrivon-draona zay ho an'ny faritra atsimo antsinanana sy ny faritry nosy iny zany mety mahazo tandrivon-draona ihany koa na orana malefaka ho an'ny distrika ny Antala na Lanjirofo ary ny any amin'ny faritra atsinana na mandraondraona ny andro zany ho an'ny alaotra mangory sy ny any amin'ny distrika ny Manjakandriana ny any amin'ny distrika ny Fandriana sy ny ilany atsinana ny faritry Matsiatra ambony iny ny ambony kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny piso tolakandro dia mety misy ny tandrivon-draona mipetraka any amin'ny tany Melaky sy ny any amin'ny faritry Bongolava toy ihany ny orana ho an'ny tendrony avaratra atsinanany nosy ary koa ny any amin'ny faritra Sofia iny tapany avaratra zany mahazo tandrivon-draona ho an'ny tapakandro ariva izay hatrany mbola misy ihany koa ny tandrivon-draona ho an'ny faritra atsimo antsinanana sy ny any amin'ny distrika ny Taolagnaro any ny ambiny dia maina ny andro mety mandraondraona ihany moa zany amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany ny maripana voavinavina amin'izay rapiso izay eo amin'ny 4 hatramin'ny 5 eo ho an'ny avoatany amin'ny ankapobeny izay fa ny faritra sasany mety mihoatra an'izay zany ho an'ny avoatany hatrany ny morontsiraka atsinanany nosy mbola tsy zay tafiakatra firy zay ho an'ny faritra atsimo antsinanana any mbola eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 ny voavinavina ny any amin'ny ilany andrefany nosy kosa indray dia miovaova eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra voavinavina ho an'izay rapitso izay hatrany ny andron'ny zoma kosa indray dia misy hatrany ny orana zany fa saingy malefaka izay ary somary miatoato moa zany ho an'ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny faritry Vatovavy ary koa ny any Fitovinany mahazo izay ihany koa ny tapakandro ariva ho an'ny tany Melaky sy Bongolava misy zany ny orana tandrivon-draona ny any amin'ny faritry Sofia ihany koa moa zany toy hatrany izay rotsakorana izay ny ambiny dia ifandobiasan'ny raona sy ny masoandro eny ihany ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay tsy dia mbola misy fiovana firy aloha amin'ny ankapobeny zany ho an'ny avoatany ary raha mety somary milatsaka kely hatrany amin'ny 13 degré celsius zay ho an'ny faritra Analamanga ny any amin'ny ilany atsimo antsinanany nosy ihany koa tsy dia mbola miova firy eo amin'ny 17 degré celsius eo ny maripana voavinavina misy fiakarana tsikelikely kosa nefa zay ho an'ny morontsiraka andrefany nosy indrindra ny tany amin'ny faritra atsimo andrefana moa zany zay tena hiaran'izay fidinan'izay nandritra ny fandalovan'ilay rivo-doza sy ilay tsioka atsimo noresahana teo ny ambiny kosa amin'ny ankapobeny tsy dia misy fiovana firy ny toetrandrontsika ho an'ny andron'ny sabotsy kosa amarana anazy dia maina aloha zany ny morontsiraka atsinana raha ny vinavina mety misy ny tandrivon-draona mandalo ho an'ny avoatany manomboka any amin'ny faritry Melaky izay mitatra kely aritin'ny faritry Vakinakaratra mahazo ihany koa ny amin'ny faritry Matsiatra ambony any toy hatrany ny orana any amin'ny tendrony avaratra andrefany nosy ny morontsiraka rehetra dia maina amin'ny ankapobeny ny vinany maripana mifandraika amin'izay toetrandrontsika ho an'ny andron'ny sabotsy izay misy fiakarana zany ny maripana vinavina ho an'ny faritra Matsiatra ambony ny any Vakinakaratra
Farkaratra torak'izay koa Analamanga. Ho an'ny ilan'ny atsinanana kosa indray dia miakatra ihany koa zay any amin'ny faritra Anosy raha toa ka mbola tombanana mijanona hatrany amin'ny 20 degré ny ambony indrindra amin'ny faritra Vatovavy sy ny any amin'ny faritra Atsinanana moa zany mety mahazo an'izay 17 degré Celsius zay. Ny any amin'ny ambony kosa indray amin'ny ankapobeny dia somary misy fiakarana hatrany aloha ny maripana eo amin'ny 13 degré Celsius ny voavinavina any amin'ny faritry Sofia iny. Izay ny meteontsika tamin'ity androany ity raha fiziray fotoana manaraka veloma.